Falmerabantsika rehetra tsiraray avy amin'ity fotoana mantsika ity. Faly manokana indray androany hiaraka amintsika eto androany. Androany dia iresaka momba ny baiboly iresaka kely momba ny baiboly. Maro amintsika mety efa manana baiboly, fa misy ihany koa mety mbola tsy manana ny baiboly. Ny baiboly dia tenin'Andriamanitra ary ambara ihany koa hoe soratra masina izany tenin'Andriamanitra izany. Ahoana ny natongava ny tenin'Andriamanitra hoe tia ampelantanantsika? Nisy ireo olona izay nampiasain'Andriamanitra anoratra an'izany baiboly izany. Izany hoe Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny tsindrimandry ary dia olona no manoratra azy. Ohatra hoe Mosesy nampanoratan'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Genesisy sy ireo boky 5 voalohany ao anaty baiboly. Misy ireo olona dokotera ohatran'ny Lioka, misy ireo olona mpamory hevitra tahaka ny Matio, misy ireo olona mpiandry ondry na mpanjaka tahaka ny David, ary misy mpaminany ihany koa izay nampanoratana ny baiboly. Ny baiboly dia misy boky miisa 420 atao anatin'ny baiboly. Ny baiboly dia mizara roa: ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny testamenta taloha dia misy boky 730 ary ny testamenta vaovao dia misy boky 720. Ireo boky ireo dia mifameno avokoa. Fa inona no ambaran'ny baiboly? Ny baiboly dia milaza momba an'Andriamanitra. Ny baiboly ihany koa dia milaza ihany koa momba ny Jesosy Kristy izay tena ivon'ny baiboly. Ino zany hoe ivon'ny baiboly? Zany hoe ny tena antom-pisian'ny baiboly dia indrindraindrindra ny filazana any amin'ny Jesosy Kristy, ilay mpamonjy ny olombelona rehetra. Ny baiboly dia misy zavatra maro isan-karazany ambarany ato. Misy fotoana izy mitantara ireo tantara rehetra, tantara mahakasika ny olona izay niaraka tamin'Andriamanitra. Ny baiboly ihany koa dia milaza ny zavatra ho avy rehetra sy mbola ho avy rehetra ihany koa. Tena tsara raha mamaky baiboly sika, satria misy zavatra mahafinaritra be azontsika raisina atao anaty baiboly. Ho anao ihany koa, raha ohatra ianao te hanaradian'i Jesosy Kristy, dia rehefa mamaky baiboly dia misy taridalana maro isan-karazany atao anaty baiboly. Fitarihana ny olona rehetra izay te hanaraka ny Kristy ihany koa, dia ho an'ireo izay efa manaradian'i Kristy dia atao anatin'ny baiboly no ahazoantsika taridalana amin'izany. Manentana antsika tsiraray avy hamaky ny baiboly, fa ny baiboly ilay boky tsara indrindra, ilay boky mahafinaritra indrindra. Sombitsombiny ihany lazaiko taminao mahakasika ny baiboly, fa rehefa mamaky azy ianao dia hita fa tena mahafinaritra. Misy teny fampaherezana, misy teny mahafinaritra maro isan-karazany atao anaty baiboly izay hitantana anao, hitarika anao, hitarika antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay ambarany atao anatin'ny baiboly. Dia ho tahin'Andriamanitra daholo tsika, fa mialohan'ny hamaranantsika azy dia andao hianatra hira avy hatranytsika, satria hira fohifohy ihany le izy ary hira afaka hiraintsika rehetra ihany koa. Eny ary irosy avy hatrany ao anatin'izantsika. Eny ary ho ianarantsika avy hatrany ary ny hira. Tsotra kely ilay izy, avereninao ao arinako. Vakio ny baiboly, vakio ny baiboly. Ho hitanao, ho hitanao, Kristy maty ho an'ny mpanota, Kristy maty ho an'ny mpanota, maty ho soanao, maty ho soanao. Averiko farany. Vakio ny baiboly, vakio ny baiboly. Ho hitanao, ho hitanao, Kristy maty ho an'ny mpanota, Kristy maty ho an'ny mpanota, maty ho soanao, maty ho soanao. Ndao ary ho iraintsika avy hatrany ny hira. Vakio ny baiboly, vakio ny baiboly. Ho hitanao, ho hitanao, Kristy maty ho an'ny mpanota, Kristy maty ho an'ny mpanota, maty ho soanao, maty ho soanao.
vakiony Bible, vakiony Bible, ho hitanao, ho hitanao. Kristy matoany mpanota, Kristy matoany mpanota, maty ho asoanao, maty ho asoanao. Mino fa ny feoan'le izy tonga de fantatra ao avetrany satria hira fanaon'ankizy fa nosolotsika fotsiny no tonkiran'le izy. De mino fa afaka hiran'izany izy zany ianao naiza naiza toerana misy ianao. De ho tahin'Andriamanitra daholo indray tsika rehetra manao mandra-pionao antsika veloma daholo.